Miamahazo vahana ny fanaovana sito mahery akana finday lavo vidy sy poketra ary vola eto Nosy Be izay tsy mbola nisy teto nandritra ny taona maro. Nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona 2024 dia misy andian'olona maromaro mampiororom-ponina amin'ny faritra Jamanjary sy Ambondrona ka taty aoriana dia nisy mihitsy ny vakitrano. Vokany, tratran'ny zandarmariam-pirenena eto amin'ny brigady Jamanjary ny tambazotra ireo mpanao sito mahery miaraka amin'ny mpimasy sy fanafody fandrekerekena. 5 lahy izy ireo, fa roa lahy hafa kosa mbola karohina. Nisy jiolahy anankiray izay nampiroro tokoa ny vokaly Jamanjary. Fantatriny be sy maro amin'ny anarana hoe Liky. Izy io moa zany dia ny sito mahery no tena manambana anazy. Taty afara moa zany izy tsy vitany sito mahery fotsiny fa lasa nanao vakitrano ihany koa. Izy ndray aloha tsy dia nanao an'ilay hoe fanafiana amin'ny tambasy ireny fa sito mahery sy fanjavana moa zany no fahalalantsika azy sy fanakanana olona amin'ny lalana, indrindra amin'ny alina tena fiasana anazy io. Nasarotra tokoa ny fisamborana tena teo satria noho izay fanomezam-baovao tsy dia maro fototra izay. Nisy olona tsara sitrapo ihany koa nanome vaovao ny Zandary ao Jamanjary fa misy andian'olona maromaro mipetraka amin'ny trano iray nefa tsy olona avy eo amin'ny fokontany ny Jamanjary Usine. Nidina hifoto ny mpitandro filaminana ka mpifindra monina iandry fotoana andianana any amin'ny Nosy Mayotte no saron'izy ireo ary tratra niaraka teto ihany koa ny roa lahy mpikarakara ny fandehanana sy mpampiatrano ary nisy nefa nazahoan'izy ireo vola eo anelanelany 3 tapitrisa hatramin'ny 12 tapitrisa ariary. Araka ny famotorana natao moa zany dia efa voaray avokoa ny saran-dalan'ireo olona ireo ka ao anatin'izany saran-dalana zany ao ny nanefa eo amin'ny 3 millions d'ariary, misy nanefa 12 millions d'ariary, misy nanefa 13 millions d'ariary ary misy nanefa 5 millions d'ariary. Zany hoe mivoava zany ny frais de déplacement andreo olona. Ny lazo moa zany ilay organisateur fa manana namana izy izay voalazany fa efa lasany Mayotte. Lazainy koa moa zany hoe nanambaka anazy zany namana io satria nanao fialana jiosy araka ny filazana anazy izay tokotokony niala teo manodididina ny Christmas teo ny olona satria raha ny départ prévu an'ity de voyage ity zany tokony tany amin'ny 22 décembre 2022 tany fa izao moa ny zava-nitranga dia tratra izy ireo amin'izao. Miverina indray noho izany ny fiangana eto Nosy Be ho any amin'ny Nosy Mayotte satria nangingina zany tamin'ny taona 2024 noho ny fanenjehana sy ny vokatra azo ny mpitandro ny filaminana.